Andriamanitra dia sitrana somatsara avokoa. Isaoran'Andriamanitra namindra fo sy ny anitra ary dia isaorana sakasitrahana ny fiangonana ray aman-dreny mpitandrina fikambanana olona sy ny diakonina ny sampana sy ny fikambanana rehetra fianakaviana maro izay namangy nampahery tao anatin'izany loza izany na teny amin'ny hopitaly na tany amin'ny tokantrano. Andriamanitra manakaream-pahasoavana ny hamaly fity ho anareo. Avy amin'ny AFF tiriavana dia mba tiako tsindrina mandrakariva amintsika ary dia mba ho fatatsika tsara hoe ny asan'ny AFF dia mira na egal asan'ny fiangonana. Ny fiangonana izany hoe ny AFF ny mpandrindra sy mpanatanteraka ny asa fotsiny fa sika rehetra no miara-mientana, ny miara-manatotosa, ny miara-manohana an'izany asa rehetrarehetra izany. Dia zay no anentanana antsika aza mieritreritra nareo hoe an'ny AFF zany fa atsika manontolo zany an'ny fiangonana ninonina ataondreo atsika io. Tahaka an'ireny raha misy valopy zaraina, valopy mipaka, valopy mipatekôty, krismasy, ohatr'izay koa zao valopin'ny AFF zay ho zaraina amintsika, atsika fiangonana koa izay anatanterahana ilay ezaka Tsangam-bato dia isika fiangonana miara-manatanteraka izany. Dia manentana atsika mba handray anjara ary aka ireny valopy ireny. Amin'ny manomboka rapitso ilay herinandron'ny filazantsara. Rehefa ao alohan'ny aladin'ny AFF moa dia misy ny herinandro filazantsara io manomboka rapitso izy io anentanana atsika ny anatrika izany manomboka amin'ny enina sy fefany. Dia eto ariavana dia mba manentana atsika zay mba tsy mba manatrika an'ireny herinandro misy eto amin'ny fiangonana ireny. Herinandro 2:20 nomen'Andriamanitra anao anatin'ny taona. Herinandro 4 ihany mangatahana aminao koa dia fatatsika tsara herinandro mipaka, herinandro fanahy masina, herinandro filazantsara, herinandro krismasy. Reo ihany, reo 4 reo no mangatahana aminao mba hatongavanao eto isakariva dia asakasaka hoe ao anatin'ny 2:20 ianao tahiny velominy 4 ny mangatahany aminao ny hatongavanao eto. Dia mba manantena ny fahatongavantsika ho amin'izany. Ireto avy ny lohahevitra izay anasanantsika ho amin'izany. Misy moa ny ray aman-dreny mpitandrina izay anao an'izany. Ny rapitso dia ny lohahevitra amin'izany dia hoe iza no vonjena amin'ny andro farany. Dia ny mpitandrina Rakodizanan'i Jules no anatanteraka izany. Ny talata inona no hitranga raha tsy mandeha mitory ny filazantsara ny fiangonana dia ny mpitandrina Rakotaromanana ny Irina no anao izany. Ny alarobia ahoana no fampiasana ny finoana an' Jesosy Kristy raha mambasoa herilaza mpitandrina. Ny alakamisy ny tsiambaratelo ny filaminam-panahy, heriliva razafy manantsoa ao amin'ny Braony AFF sy ny taparitany. Ary ny zoma inona no andrasan'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonana dia ny mpitandrina Rendriantsoa Tora no anatanteraka izany. Dia manasantsika anatrika izany fampianarana izany. Raha hariva zao dia misy ny vondrom-bavaka izay ho tanterahana ery Akasina ery. Dia manentana atsika fiangonana afaka mandeha mihitsy isika ary mitaona atsika mba handeha amin'izany satria dia betsaka ny asa ho ataontsika ao Akasinao amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fikarakarana ireo ondrin'Andriamanitra ireo. Ary izany zao no asan'ny fiangonana izay hitaritana atsika. Tsy vitany hoe hitory ny filazantsara fotsiny fa ny amahana an'ireo ny amin'ny ara-tsosialy. Izay moa tsy ny tena andrasan'ny olona ihany koa, tsy vitany hoe ny ara-panahy fotsiny fa izy ao anatin'ny fahasahiranana dia tena hoe mila izay fanohanana izay ny ara-pitsaboana. Dia izany zao ny fandaharana ho tanterahan'ny fiangonana miaraka amin'ny AFF ny karakaran'ireo. Ny amin'ny ladin'ny AFF zao dia efa misy sady manomboka zao sady zany ho avy eto ilay olona dia tonga ny atoandro mirava eto dia ho fahanan'ireo olona ireo dia avy eo hoentina mijery ny rindrakira ara-pilazantsara ny arivan'iny amin'ny heriny anio amin'ny aladin'ny AFF. Zany asa isan-karazany zany no anentanana atsika mba
vononatsika sy ananatsika zotopo ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Dia efa manentana antsika sady zany amin'izay aladina FF izay ny ariva amin'ny roa sasany dia misy eto ny atokopihira avy eo amin'ny andravahany fivavahana ny amafy miaraka amin'ny atokopihira izay misy eto amin'ny fiangonatsika. Dia entanintsika ho amin'izany rehetrarehetra izany. Ilay raha ariva zany dia ho antsika izay andeha anatanteraka an'izay vondombavaka eny Ankasina izay amin'ny roa isika no miala eto dia amin'ny ray sasany kosa ireo izay mitondra ny fitaovana ny sono izany fitaovana ambara izany. Avy amin'ny sampana fifoazana dia mba mijanona avokoa indray ireo izay atao batisa sy atao mariazy ka mbola tsy voavangy rehefa avy eo aorianan'ny fandraisana dia avy eo mandeha mamangy etsa mivato be etsy avy eo ny sampana fifoazana. Dia raha riva indray amin'ny 5 mba atsoina avokoa isika sampana fifoazana hanao ny fianaran-kira amin'ny fankalazana ny 25 taona. Ny sekolelady dia miditra amin'ny alahady heriny anio amin'ny 7 ora dia mba atsoina avokoa indray zany sika mpianatra sekolelady indrindrandrindra mpampianatra sekolelady fa amin'io indray zany nanaovana ny fizarana klasy vaovao. Dia izay zany ray aman-drenisany alefaso mianatra sekolelady ny zanatsika fa tsara mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ny Dorcas dia tokony hiditra amin'ny talata ny fivoriana fa noho n'ilay fisian'ny herinandron'ny AFF dia mbola tsy miditra mivory aloha ianareo amin'ny talata fa amin'ny heriny vao misy ny fivoriana fa amin'ny alahady heriny anio kosa dia misy ny fivoriam-be aorianan'ny fanimpom-pivavahana ianareo. Ny sampany ala kristiana koa dia mba mivory rehefa mirava aorianan'ny fandraisana. Tahak'izay koa ny mpampianatra sy ny mpanabe. Rakim-pisaorana sy voady. Ny hira amin'ny rakim-pisaorana sy voady revana dia ataontsika ao anatin'ny rakitra ety amin'ny altara rehefa avy eo mba hitsinjovana ny fotoana. Manefa nivadiko aminao Andriamanitro fa fitahina mahatretrika no nataonao eo amin'ny fiainanay, tsy hay refesina ny fitiavanao, manolotra vola 200 000 ariary, W100 000 ariary, Tsangambato 100 000 ariary. Mangataka ny firana fanampiny fa 720 sy vavaka. Misarao Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra tao anaty toko misaoro ny anaran'ny masina noho ny fahafahan'ny zanakay baka dia manolotra vola 55 000 ariary, mpitandrina 10 000 ariary, ramatotely mianaka 10 000 ariary, fikambana mpitoroteny sy katekista 5 000 ariary, vokovoko manga Sampaty AFF sampana fifoazana Ariela, fikambanany diakona sy loolona samy mahazo 5 000 ariary avokoa. Hira ny Ariela omeo fo mino. Misaoran'Andriamanitra lehibe tamin'ny fahafahako baka manolotra vola 10 000 ariary, fianakaviana sahirana sekolelady 5 000 ariary isanisany. Mangataka vavaka ny amin'ny fitohizan'ny fianarana sy ny hira firana fanampiny 7. Efa ny antsony anaranao aho, ianao, fisaoranan'Andriamanitra noho ny fahatratrarana ny 12 taona sy ny fahafahana BEPC seconda. Manolotra vola ho an'ny mpitandrina 10 000 ariary, pasteur voahirana 5 000 ariary, sekolelady 5 000 ariary, taniketsa 5 000 ariary, fianakaviana sahirana 5 000 ariary ihany koa. Mangataka vavaka mba hitombo fahendrena ary hanana fiainana ara-panahy miaraka amin'ny tompo. Misaoro Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Mangataka ny tondranam-bavaka ny fiainako sy ny fianarako any ampitan-dranomasina. Manolotra vola 25 000 ariary, ho an'ny mpitandrina 10 000 ariary, Ariela 10 000 ariary, W 5 000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natozao aho. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aho noho ny fahafahako fanadinana. Manolotra vola 20 000 ariary, sekolelady 10 000 ariary, ramatotely mianaka 5 000 ariary, fiangonana 5 000 ariary. Koa ankehitriny misaotranao izahay ry Andriamanitra io
sy miderany anaranao be voninahitra noho ny fitahian'Andriamanitra ka nahafahany zanakay fanadinana dia faly izahay. Manolotra vola 50 000 ariary, mpitandrina 10 000 ariary, pasteur voahirana 10 000 ariary, ramatotely mianaka 10 000 ariary, sampaty 10 000 ariary, Ariela 10 000 ariary, irany Ariela ravoravo. Soran'Andriamanitra aho noho ny fahavitan'ny fianarako, manolotra vola 40 000 ariary, 10 000 ariary avy ho an'ny reto, ho an'ny mpitandrina, pasteur voahirana, ramatotely mianaka ary sekolelady. Rako mpisarona tamin'ny fahafahana fanadinana baka 5 000 ariary ho an'ny fiangonana. Ny fahasoavan'Andriamanitra natozao ahy noho ny fahafahany zanakay CEPS baka, manolotra vola 60 000 ariary, mahazo 20 000 avy ny mpitandrina vokovoko manga fanorenana, mangataka vavaka ho amin'ny fitohizan'ny fianarana. Misaotra sy mideran'Andriamanitra izahay fa afaka fanadinana baka ny zanakay, manolotra vola 50 000 ariary ho an'ny fiangonana, firana fanampiny fa 720. Farany dia efa hozaraina amin'ny sampana tsirairay ihany fa ho antsika fiangonana mahakasika ny tatitra izay efa azontsika satria efa ezahantsika araka ny efa nataontsika dia hovitaina amin'ity taon'ity ilay tsangam-bato dia mba miezakitsika dia ny vola eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao dia 35 366 389,58 ariary na 76 831 947,90 francs. Zay zany no raha eto am-pelantanana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny amarana antsika azy dia hanao ny famangina ny avatsika etsy ambany etsy isika. Ry havana malala, misy an'ireto avatsika ireto izay nozohy pahoriana araka ny soratra masina hoe miaravo ory amin'izay ory ary miaramo faly amin'izay mifaly raha teo. Reto ny fiangonana mijoro ary tonga eto anatrehanareo ary mitondra ny fampiononana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny fahoriana izay niatra taminareo. Misy andin-tsoratra masina izay hovakina amin'ny anaran'ny Tompo fampahirezana anareo ny anaran'i Jesosy. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Fa fantatsika fa raha rahavana ny trano ilayntsika ety an-tany dia manana izay voaravitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Ry Tompo Renay any an-danitro, na dia avy fitoetra aza ianao dia mahita ny fahorian'ny olonao ety an-tany. Saotranao izay satria mamerina fanantenana ty anatinay ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ary ny trano maharitra mandrakizay izay ampanantenainao ny mino rehetra ary mampiorina ny fanantenana reto avanay izay nozohy pahoriana na dia tsy maintsy horavatra sy rovotra aza ity trano ilay hitafiana ity. Ifanahinao ny asa mahery ao amponin'ny fianakaviana manontolo amin'ireto havana ireto mba hahatonga azy ireo hibanjana izany fanantenana lehibe izany ka namafy aza ny alahelo dia ahery kosa izy ireo ny fanantenana omenao azy. Isaoranay ianao Tompo fa mampitraka izay mitanondrika ary mampitoetra ny finoana ho an'izay mila horeraka. Taonay amin'ny anaranao Kristy izany ary tononona feno sy tanteraka amin'ny anaranao Kristy ho an'ireto havana ireto. Misaotra ry Tompo malalo. Amen. Manaraka izany moa dia misy ny fifampitondrana izay tanterahana eto anivon'ny fiangonana
araka ny fomba fitentsika malagasy dia solondramondamba ho any maty ary fodranomaso ny velona atolotra ao anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary dia manonona ny fampiononana sy ny fampahirizana feno amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho anareo avy amin'ny fiangonana sy ireo sampana samihafa izay misy dia ny fiadanan'ny Tompo ane hitoetra ho aminareo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ny fianakaviana no nanomezany ny anabaviny ny reny nandritra izay fotoana maro izay nampianarina tokoa ny fianakaviana hisaotra amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo ho soratra masina ary hisaorana ihany koa ny fiangonana amin'ny fijoroana marobe tahaka izao maneho fiaraha-miory satria dia na dia maro ary isika dia iray ihany ao amin'ny Tompo. Tsy vitan'izany fa naseho anareo amin'ny endrika hita maso satria nampianarina koa isika tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela fa aseho kosa amin'ny fahamarinana izany amin'ny asa izany. Nanolotra anareo ny solom-pandevenana sy ny fodranomaso ho an'ny velona koa dia sitraka sy telona tokoa izany nataonareo izany ary indrindra narahanareo vavaka ho fampiononana dia makasitraka tompoko mombantsika ny Andriamanitra. Misaotra tompoko. Eny ary dia mirary fiononana feno anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Afaka mipetraka isika fiangonana izay kosa dia hamonjy ny toerana. Hivavaka isika tompoko. Mbola feno fisaorana anao ny fonay Andriamanitra. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao sy ny fitantananao sy ny fitahinao ary dia no hamarinao tokoa ny teninao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Mahatsiaro ny fitantananao ireo mpanomponao afaka soa tsara tamin'ny fanadinana natrehany izy. Fisaorana no atolotra anao Andriamanitra fa no hamarinao taminy ny teninao hoe ny finoanao no nahavonjy anao ary dia tongava aminao araka izay reny fonao. Misaotra anao izay Andriamanitra dia mametraka ihany koa fa tsy vitatra eo amin'ny fianarany tahaka nefa nataonay hatramin'izay dia mbola apetraka eo aminao koa ny fitohizany izany fianarany mpanomponao zany zandrinao zany Jesosy izay fa tafasaraka aminao dia tsy mahefanay nanay noho ianao ary zany indrindra no hivavahanay ho amin'ny fitohizany fianarany reny tanoranao reny momba azy reny ianao ary be dia be ny filan'ny tanora fakam-panahy mahazo ny tanora fa ny eo aminao matoky fa tsy misy maharombaka ny eo aminao. Mety eza indray ianao homba ny fianarany izay mbola mitohy ihany koa any amin'ny fiambaratonga ambony. Matoky izy ary mino izy fa raha miaraka aminao izy dia hainy zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery azy. Mivavaka ihany koa izay ho amin'ny mpanomponao mahatsiaro ny tsingerin-taona ary afaka BPC seconda raha teo ihany koa dia mbola mametraka ny fiainany ao aminao izay efa notezaina tao aminao ary tombo fahendrena ao aminao dia azo fahasoavanao aminao ihany koa. Apetraka aminao izany fiainany mpanompokelinao zany ary tsy homenatra amin'ny fiarahamonina fa ny fiarahamonina indray azy mety hoe mba hiaraka aminareo koa zahay satria fantatra efa momba anao Andriamanitra. Hitombo saina sy fahendrena hitombo fahalalana ao aminao izy ary dia nao ny mbola ho Andriamaniny ary olonao ihany koa izy. Mivavaka koa izay ho amin'ny mpanomponao manohy ny fianarana any ampitan-dranomasina any ianao no manendra ny lalakaleany rehetra ary ianao mitantana azy aloha lalany sy ho vody lalany ianao ary feno fahasoavanao sy ny fitiavanao ny fiainany manontolo ary ho tanteraka tsaka sy andavany ihany koa izay alehany any ny fianarany manontolo eny fa nahatramin'izay ho fitadiavany azy
dia ianao ny tompony hoe ankinany a, ianao no antenainy satria ianao koa ny efa nyteny taminy sy nametoky azy fa tsy andao anao aho indro amombanao mandrakariva ho ianao mbara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'izay mahatsiaro anao rehetra noho ny fifaliana mandalo eo amin'ny fiainany, noho ny fifaliana izay atobaka ao eo amin'ny fiainany, ny fahafahana fanadiana na dia tsy nitonona azy izy, ianao mahalala ny hafaliany lalina ny ampony any ary dia tantano izy ho fifaliana mendrika anao Andriamanitra, ary dia tantano izy ho fiainana mendrika anao Andriamanitra. Izany no angatahanay ho an'ny mpanomponao rehetra, izany no angatahanay ho an'ny tanoranao, ary dia tanora feno manambara ny asanao, tanora mino amin'ny fitantananao Andriamanitra. Izay menakavy reto izay rehetra ihany koa dia mivavaka aminao. Fantatrao Tompo ny faniriana tsara ny anatin'ny tsirairay ihany, mahalala amin'ny fosiny voa ianao, mahafantatra ny faniriany ihany ianao, dia ianao no hatanteraka izany. Ianao mbola omba azy indray ary efa napetrany aminao ny fiainany manontolo, ka dia tsy hanosy-botana anazy ianao Andriamanitra, hivoaka n'ity vavadiny lanitra ity izay ho feno fifaliana, dia ianao no ampitombo ny finoanay satria izany no angatahanao aminay, hatanteraka ny sitraponao aminay. Matoky izay manonona izany vavaka izany amin'ny anaranao Tompo, ilay nampianatra ny fiangonana indray manao hoe rainao izay any an-danitra, mamasinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, tao ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra, meonay ny nasazy ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondranay ao amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery voninahitra mandrakizay. Amen. Dia araka ny efa voalaza teo ry havana dia iroso amin'ny rakitsika dia ao anatin'izay fanaterana ny rakitra izay no anatantarantsika ireny hira nangatahany fianakaviantsika ireny.
miara-mitsangatsika anotra nydrakitra tompo ira 570 sy 900 any andininy voalohany. Ity misy raha fanampiny azafady fahadino a misy mpangataka anankiroa ny ao am-baravaranao a ny iray tovolahy kely miditra hôpitaly eny Akazo be ny rainy a dia tsy manam-bola hitondrana azy aty Antananarivo, tokony hoentina aty izy zany. Ny faharoa kosa manan-kilema dia mba mangataka amintsika hono izy a hividanana paray anamboarana elektronika fa zay mba talenta nomen'Andriamanitra azy. Zay no adino, misaotra tompoko. Ny ray aman-drem-pitandrina no ametraka ny tsodrano amintsika. Ira fanampiny fa 440 a andininy voalohany sy faharoa alohan'izay a ary ny andininy fahatelo a aorianany tsodrano. Raisomy finoana ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ho tanteraka aminao sy ny ankohonanao ane izany. Hanomezan'Andriamanitra anao ane ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ary ny vary sy ny ranom-boaloboka betsaka. Jehova dia aniraka ny anjely no omba sy anambana ny elehanao rehetra, fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anao araka ny hareny ao amin'ny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Mandeha ny fahatelo amin'ny hira lahary ny 440 fiarana fanampiny. Hipetraka ny fiangonana manao vavaka mangena isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana ny fiadanan'ny tompo ry havana.
io manahiatrika ny latabatra masina isika ry havana andeha ataontsika ny hira fa 2:700 ny 5. 2:700 ny 5. mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fahasoavan'Andriamanitra aseho amin'ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana. Ho anao mpandray ny fanasan'ny tompo izay mivonona mpanahy atrika izany, mitsangana sandrato amin'ny tompo ny fonao. Izao ny voasoratra: miterahany Jehova miantsony anarany, ampafantaro ny firenena ny asany, atao voreharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Jehova, izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amen. Hivavaka isika. Fantatray fa tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao Kristy tompo mpamonjy anay. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia raha sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro san'andro ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary ireo olom-boavitra efa sambatra any aminao. Avelao reny feonay mba hiombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiompiana hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitra ao ny tany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Amen. Hira laharana 420 andininy 5 no iterahantsika an'Andriamanitra. 420 amin'ny fiarahana FFPM ny andininy 5. Petraka isika mpandray ny fanasan'ny tompo. Hoenotsika ary ny teny izay nandroenan'i Jesosy Kristy tompo izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy: raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao natao ho fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy: misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako, dia ny amin'ny fanenkena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao ho fahatserovana hoy ny tompo, na oviana misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen.
aoka hitsangana isika mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakiana ao antsika. Koa satria iray ihany ny mofo, isika rehetra na dia maro aza dia miombona sy mihinana amin'ity mofo iray ity avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano famelan-keloka izay nalatsany ho antsika. Dia isika hivavaka hatsiaro ny tompo, tsy hangataka ny fanahy masina ho amin'ny reto famantarana ireto sy ho amintsika tsirairay avy. Ry tompo renay any an-danitra, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanakao olona. Tsarony ihany koa ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifona ny mandraka ankehitriny ho anay. Miandro sy mitalao ny fiverenana izahay tompo, koa fianohy ny voninahitrao ity fanatim-pisaorana ity. Taio mba ho tanteraka izao sakramenta masina izao, ary akeo mba ho endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka, ilay naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo renay any an-danitra, aoka hiasa ny fananao masina hanamasina ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy tompo. Hamasino ihany koa ny kapoaka mba hanambarany ran'i Jesosy Kristy tomponay, ary hiasa ty anatinay eny ny fananao masina, atserovanay fa efa tafaray marina tokoa tamin'ny tena sy ny rany izahay, indrindra ito ampandraisina izao mofo sy kapoaka izao. Fa ny fananao masina no aharinao, amelomanao sy hanamasinanao, ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Enoho izany vavaka sandratra izany tompo, no ny fitiavanao sy ny famondramponao amin'ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Fantatray fa masina sy manerinerina ianao, izahay kosa dia ambany toetra sy iva raha teo fombanay. Ndreto ary izay tompo manetry tena eto anatrehanao, ka manatanteraka izao vavaka fanetrentena izao. Tompo, tsy mendrika ny atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsipona izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa hoy ianao hoe izay manatonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Aoka hipetraka isika mpandray ny fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka ho an'ny diakona, dia ataontsika fiangonana ny hira fa 330. Atsahatra ny hira raha vao voasara amin'ny diakona mofo sy ny kapoaka, ary rehefa voahiraka izy ireo dia tohizantsika trano ny hira miaraka amin'izay hira ho tononona manaraka eo. Hira fa 330 no iraintsika ao anatin'ny fizarana mofo sy ny kapoaka ho an'ny diakona.
mandritra ny fizarany diakona ireny mofosikapoka ireny amintsika mpandray fanasan'ny tompo dia toy izantsika ny hira fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato aorinan'izay a dia ny hira fa raiky ambin'nypolo sy roanjato ary ny hira fa sivy ambefapolo sy dimanjato toy izana ny hira fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato raiky ambin'nypolo sy roanjato ary sivy ambefapolo sy dimanjato. Hoy Jesosy Kristy tompo aminareo ento kazaro am-pifaliana amin'ny mpianakavy ny finoana ireny famantarana ireny. Tao ary ry afako.
aoka hitsangana isika mpandray ny fanasan'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy Tompo, ity ny tenako raiso hany. Izao natao fahatserovana hoy ny Tompo, ihinana ny mofo isika ary isotra mangina ao anatin'ny fotsika. Misaotra Tompo noho ny tenanao natolotra ho fanafotana anay. Amen. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fa teno rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao natao ho fahatserovana hoy ny Tompo, na oviana no misotro ianareo. Isotro ny kapoaka isika ary isotra mangina ao anatintsika. Saruanai tuku isau nisua belurai sina cita vitamina mahatsiaro ny fitiavanao tokoa izay Tompo raha nanomezanao anay, ifamantarana ny tenanao sy ny rahanao mba ho mariky ny famelana ny elokay, ary ho famantarana ihany koa ny fiainana vaovao imbonanay aminao Kristy Tompo, sady arahanay miombona amin'ny mampianakavy ny finoananay. Mahagaga loatra Tompo ny asanao, ary marina mandrakariva amin'ny fitsarahanao. Miatra amin'ny taranaka faramandimby izany, ary tanterahanao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny izahay dia nivoky ny soa avy amin'ny teninao, ary mbola nomenao fitahian-dehibe ihany koa ny fanahinay, nahafahanay ny omby-databatra taminao. Ny dera sy ny saotra, ny haja sy ny voninahitra, ny fiandrianana Tompo, dia fanaotra amin'ny taloha ary mbola tonononay ho anao amin'ny teny ity, ary ho anao mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no ivavahanay toy izany. Amen. Aoka hipetraka isika mpandray ny fanasan'ny Tompo. Wangonina ny kapoaka ary anatanteraka ny rakom-pisaorana isika ry havana. Mandritra izany dia ny hira laharana faha-efatra amin'ny fiarana FFPM no iraintsika fiangonana, tohizana amin'ny hira laharana faha-sivy amin'ny fiarana fanampiny, ary tohizana amin'ny hira faha-enina amin'ny valopolo sy efajato. Hira faha-efatra amin'ny fiarana FFPM. Ny atoko-pihira izany no mihira ao anatin'ny fanatazana ny rakitra sy fanaterana ny kapoaka.
andeha hitsangana isika mpandray fanasan'ny tompo handray ny afatra sy ny tsodrano aorinan'izany dia ny hira larina fahenina amby folo ny andinin'ny faharoa no iraintsika ary atao anaty fifandraisan-tanana izany hira larina efana amby folo ny andinin'ny faharoa hira amin'ny firana fanampiny ka ataontsika anaty fifandraisan-tanana izany zao no afatra omeny tompo atsika rehetra ny ombona ny ombi-databatra taminy tamin'ity ity ny anaran'i Jesosy efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka tsy aro ny tenin'i Jesosy tompo hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Amen. Raisan'ny finoana ny tsodrany tononona amin'ny anaran'i Kristy tompo ary ho tanteraka aminao ane izany. Fiadanana ane ho anao ary fiadanana ho amin'ny ankohonanao ary fiadanana ho an'izay anananao rehetra fa amin'ny fifaliana no ivoahanao ary amin'ny fiadanana ny tondrananao ny tendrombohitra sy ny avoana dia avelona oby eo anoloanao ary ny azo rehetra ny antsady ety tanana ho aminao ane ny fitahian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Sani
mipetraka isika rehetra samy manao vavaka mangina. Vonahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona rehetra kasitrahany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana fifalian'ny Tompontsika.